misy mafy ataoviany Jesosy Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve dia arabaina fotsika rehetra toka eto amin'ity androandroany ity ianareo izay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao any tokantrano na amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny YouTube dia arabaina amin'ny anaran'i Jesosy androany dia ambarako andre fahasoavana ny eto amin'ny toerana ity dia izany fahasoavana izany koa ho raisinareo any an-tanàna any fisoratsy an'Andriamanitra hoy aho andao militeka mafy dia mafy isika hivavaka isika amin'izao fotoana izao dia metraka ny fotoana rehetra eto mba ho tain'Andriamanitra be Tompandriamanitra ranay eo misaotra sy makasitraka anao zahay no ty fotoana androany ity fotoana manokana no maninao anay fotoana manokana anehoanao ny Andriamanitra tsy toanao eo amin'ny fiainana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra toka eto manompanao eto sokafika varavarany lanitra hidina ny soa hidina ny fitahina hidina ny zavatra tsara indrindra eo amin'ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy zay mandalo ady ho avoaka n'Andriamanitra mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy zay mandalo ady ho avoaka n'Andriamanitra mpandresy ary samy haritra hatramin'ny farany zahay Tompandriamanitra ny rano Jesosy fiarovana an'ity toerana ity fiarovana na rehetra mandritra fotoam-pivavahana izao misaotra raika amin'ny anaran'i Jesosy amen raitsika mpitiafantanana ny mpitarika fidiarana ataovy mafy be mihitsy ny tehaka ao an' Jesosy halleloia dia miarabantsika rehetra izay tonga eto amin'izao tolakandro mahafinaritra izao inao fa tena finaritra satria miaona amin'i Jesosy ianao tsy misy fotoana tsara mihoatra lavitra noho izany miaona amin'i Jesosy zany ndao hitsangantsika rehetra dia arabao manodidina anao dia irarisoa izy hoe ankalazan'Andriamanitra tsika dia minao fa hita azy eto ianao hoe amen halleloia hita avy hatrany fa falifaly ianao satria hiaona amin'i Jesosy androany amen izao ny ampaherezako anao tsy misy lehibe no Andriamantsika io vavolombelona zany matomby teny aminao androany tsy misy lehibe no ny Andriamantsika rehefa tonga eto tsika dia ndao hiara-ankalaza azy aoka tsy hijery olona ny atongavanao eto fa hijery an'Andriamanitra ilay tompony fiderana amen tsy hanompo sampy tsika le hoe manompo sampy dia manolo ny toeran'Andriamanitra mety olona hafa mety ny tenanao aza ny jerevanao fa androany tena hetra tanteraka tsika dia hanandratra an'Andriamanitra amen dia ndao tsika hiaraka anao fanekena amin'Andriamanitra sandratsika any ambony tanantsika dia ndao hiteny hoe Andriamanitra hanandratra anao fotsiny androany aza mijery ny olana aza mijery ny aretina aza mijery an'izany fa hasandrato fotsiny Andriamanitra fomba ray na omby be nataony ny olona rehetra tao anatin'ny Baiboly zany hoe nanandratra an'Andriamanitra fotsiny izy dia Andriamanitra ny antoka ny fiainany ndao tsika rehetra tena hanandratra amin'ny fotsika rehetra hitsinjaka tahaka ny Davida ankalaza an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra amin'izao fotoana izao taovy ambony tiaka ho an'i Jesosy Dura subitando que homem que unirina
chiome chi onirina che nome che mi fa le piazze Sanchitantera quando Duro subitana Ripetezza nel sociale chiome chi onirina che nome che mi fa le piazze e non facciano il piano mai a guardare Jesus. Amen. Ankalaza ho amin'ny fona rehetra za tena mampahery hoe ankalaza ho fona Andriamanitra. Na ohatry ny ahoana situation misy anao vavolombelona zany ao. Ankalaza ho foana Jesosy fa ho hitanao ny voninany. Amen. Ankalazaitsika izy. Falima Jacarima Wantuku Nanjia mani cho
zavatra antanantsika anankiroa hatrany mamy be ty fotoana ty satria misandratra eo amin'ny seza fiandrianana Andriamanitra. Tenena izy hoe mendrika andery ianao Jesosy hoe tsy misy andriaman-kafa mendrika ny fiderana akoatranao. Asandrato an'Andriamanitra ny tananao dia miaina ao anaty fanatrian'Andriamanitra. Halleluja. Tsika rehetra mendrika andery. Mendrika nidera sy niatsa sandratra ny tananay ho anao mba ho voninahitra. Mendrika nidera sy niatsa Asandratra ny tananay ho anao. sandratra ny tananay ho anao mba ho voninahitra. Lehibe ianao mahagaga ny asana tsy misy azo adina. Aminao Tompo, lehibe ianao mahagaga ny asana tsy misy azo adina. Aminao ny Tompo. Lasa hoe mendrika andery. Mendrika ny fideranao Andriamanitra ilay namorona anao. Sy niatsa Asandrato ny tananao izay nomeny anao. Ankalazao izy fa mendrika an'izany izy. Halleluja. voninahitra. Mendrika nidera sy niatsa sandratra ny tananay ho anao mba ho voninahitra. Lehibe ianao mahagaga ny asana tsy misy azo adina. Aminao Tompo, lehibe ianao mahagaga ny asana tsy misy azo adina. Aminao ny Ao anofo fantanantsika any amin'ny lanitra dia anofo fanatria. Wavertsika trano lehibe ianao. lehibe ianao mahagaga ny asana tsy misy azo adina. Aminao Tompo, lehibe
maka toerana isika rehetra. Tamin'ny maraina dia nisy afatra manokana zay nanentana ny tompo atsika, satria efa miaina anatin'ny vaninandro farantsika dia takinin'Andriamanitra isika mba tsy hisy atory ara-panahintsony, mila mifo ny fanahintsika, satria izay mbola matory araka ny volasan'ny Baiboly dia tsy azo antoka ny anekeny Andriamanitra azy hitsena an Jesosy eny amin'ny raolanitra, satria araka ny fanazavana nataon'i Paoly, ny olona izay mbola matory ara-panahy possible manota izy, possible miaina amin'ny fiainan'ny olona ity zao tontolo zao ity, possible ratsy-panahy izy, ary ny olona mbola matory ihany koa, matory ara-panahy dia tsy hafana fo ho an Jesosy izy, tsy hafana fo mihitsy fa misy fahalainana be ao anatiny ao, kanefa tsy tokony ho amin'izany mihitsy ny olon'Andriamanitra zay miomana hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raolanitra, na ireo olona miomana hamonjy an'ilay toerana izay efa namboarin'i Jesosy ho azy ao an-danitra. Noho izany andeontsika rehetra indray amin'izao fotoan'izao mbola novavaka. Voalohany ho amafisitsika ny fahalorantsika ny momba antsika rehetra fa sika rehetrarehetra zao dia an Jesosy. Faharoa dia ho ambaratsika hoe tsy atory ara-panahy zany mihitsy aho, tsy atory mihitsy aho hiomana mandrakarivo, satria tsy fantatra izay mety ho andro na ora hiavian'i Jesosy, tsy fantatra mihitsy fa tapoka dia tapoka. Filazan'ny Baiboly dia hoe taka tamin'ny andro Noa tsy nisy nalala, ka mba tsy sy fanenenana dia hoy aho hoe andao anolo tena ho an Jesosy, anolotra fiainantsika ho an'Andriamanitra zato isan-jato, ary ilaza hoe tsy atory ara-panahy zany mihitsy. Amen. Apetrao eo amin'ny fonao tananao dia tsika rehetra andao hivavaka ho anareo mpitera, mivavaha araka zany ihany koa ny tsiraray avy, ndao azy. Miaraka amintsika eto Jesosy, ary ny fanan'Andriamanitra efa latrany amintsika izay mandiata eta, ka dia malora tena ho an'Andriamanitra isika. Amafiso fa an Jesosy ianao, an Jesosy ianao, an Jesosy ianao, ary ambarao ihany koa fa tsy atory izany ianao, tsy atory am-panahy zany ianao, fa olon'Andriamanitra hiomana ho amin'ny fitsanana Jesosy eny amin'ny raolanitra, ary olon'Andriamanitra hiomana hamonjy an'ilay place d'honneur izay efa namboarin'i Jesosy ho vatantsika rahatrizay. Sitraka Andriamanitra ny apetratsika ho amin'izany toerana izany, ka dia toy izy mivavaka, toy izy mivavaka. Roay rehefa naratsy izay namikapingana anao na namandripanika anao mba atory ara-panahy, roay zany fanaratsy izany. Toero mazava ny tenin'i Paoly, aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Toero araka tenin'i Paoly hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly, araka tenin'i Petera ihany koa aza omena toerana izy, na dia mitady toerana tahaka leoana tanora azy. Toero ny devoly, ampiasao ny anaran'i Jesosy sy ilay fahefana efa nomena antsika. Halleluja. Jesu, 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 umeko anao ny fiainako. Jesu, Jesu, atsaka ny tananao, omarika fa mbola manotena ho azy hatrany ianao. Raha ny ditrako teo aloha,
Haleluya. Zany misy tompo. Amen, amen. Umeko anao Jesu ny fiainako. Atsakany tanana amafisy farakena. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Haleluya. Jesu, Jesu. Jesu, Jesu. Amen. Hallelujah. Mino fa raha nano tena tsara ho an'i Jesosy anao dia nandray anao izy. Ary vonina hitahiranao ho azy hatramin'ny farany. Fisaorantsika an'Andriamanitra andeontsika rehetra hitehaka mafy. Raha mbola misy mafy no izany dia ataovy aminy. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, satsy zany ve, satsy zany ve. Haleluya. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra tompoko. Dia toy ny mahazatra ao anatin'ny fotoam-pivavahana toy izao dia hitondra ny fanatitra ny raitsika. Mba sa manome ho an'ny tompo ve ianao? Sa mamatsy ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanananao ve ianao na amin'ny alalan'ny harenanao? Aza manaiky fitany devoly isika. Tsy misy olona manana finoana fa misy Andriamanitra. Resy lahatra fa Jesosy ny mpamonjy. Ka hoe mahafoy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olo izany. Ka hoe tsy ho tahiny tsy misy. Marina amin'ny teny nataony ny tompandriamanitra. Engany ka ianao no atsapa ny famarina zany teny zany. Misy andreto mpitarika fidiarana mbola hitaonantsika hihira hidiran'ny tompo ao anatin'izany mandroso ianareo zay efa nalomana ny ampahafolokarena alefa tiany lona. Enina dia nareo any tanàna any amin'ny toerana hafa any ary tsapanao fa asan'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra fiangonana zao dia afaka manomana ianao manohana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia rehefa avy eo tatazana eny toerana ny fanatitra fanaontsika mahazatra. Alefa ry mpitarika manositsika tompoko.
dia mbola nokana fotoana anao vavaka hatrany isika tena aneo firasatsaina firasapo ho amina sujet anankiray raha sitrapon'Andriamanitra amin'ity taona ity zany dia isy toerana maromaro anaovantsika fitoriana filazantsara lehibe fanambarana ny amin'ny Jesosy Kristy zay voaombo teo ambony hazo fijaliana isy toerana maromaro dia hoentsika eo anatrehan'Andriamanitra ireo toeran'ireo mba isy famindrapon'Andriamanitra ao amin'ilay tanàna sy amin'ny olona rehetra izay monina ao amin'izany tanàna zany ka ny fatokavantsika any no ela dia isy fanahin'ny olona be dehibe ho vonjena isika fiangonana eto Androndro kely tsy tokony ho varambariny intsony maro be mihitsy ny olona no sarian'ny devoly ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay satria malalaka ny lalana makany dia mirodorodo ny olona mandeha makany tsika ihany koa nanapa-kevitra amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika ho maro be ihany koa ane ny olona izay ho sotomintsika ho sariantsika ho ao fanjakan'Andriamanitra dia rehetra zany ny toerana izay efa nentina teo anatrehan'ny tompo ary mbola mafisina amin'ny alalan'ny vavaka reto toerany reto mba tena hoe tsy ho atsapona tsy ho voatsakatsakana raha sitrapon'Andriamanitra hoetsy amin'ny talata ny volon'ondry isika ano fotoan-dehibe ao fitoriana filazantsara lehibe ao amen tena hiasa ho an'i Jesosy isika anrava ny herina ozina sy ny herina fanaratsy izay nidominina tao amin'ny talatany volon'ondry finoana no andehanantsika fanahy marobeany no voavonjy ao an-toerana raha sitrapon'Andriamanitra ihany koa isika dia andeha ho any amin'ny RN1 ao avoany andrefana zany dia raha sitrapon'Andriamanitra fa tsy mbola tapaka ilay toerana dia ao analavory isika no anao ny fotoan-dehibe amin'ny herinandro ambony iny ivory ireo mpanompon'Andriamanitra amin'ny faritra atsina andrefana avoany andrefana iny manomboka arivony mamo ka hatrany Antsiroro mandidy ivory andinika hoe aiza ny toerana anaovana ny fotoan-dehibe karakaraintsika io dia raha sitrapon'Andriamanitra ho ao ho analavory le izy zay azokazokonina hivavaka ho amin'izany isika hitondra ilay fahazavana any isika ampiseho ny mahafanasany tany any isika ary etory an' Jesosy voaomby teo ambony hazo fijaliana any atoerana isika ka olona marobe no inona fa ho voavonjy ho sitrana amin'ny aretina ho afaka amin'ny herin'ny devoly ho tonga any an-danitra dia ny fahatelo raha sitrapon'Andriamanitra dia ho any marovoay isika tamin'ny herinandro any no nifandray an telefônina tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra any marovoay ny any marovoay indray tsy mipetraka hoe ny refy ihany no karakara le izy fa raha sitrapon'Andriamanitra ireo fiangonana rehetra miorina ao amarovoay no iray saina ny ombon-kevitra anatanteraka an'io fitoriana filazantsara lehibe io amen fa soavan'ile zany hoe fiangonana maromaro zay samy mana ny anarana samy manana ny fombany no iombona ho amin'io fitoriana filazantsara amin'izay nafanany olo ao marovoay tena ho fanantsika ny herina ozina zay nitatao tao marovoay na ny herin'ny fanaratsy zay nidomina tao marovoay tsapako hoe misy famatoran'ny devoly mihitsy ao tsy ho tantarako aminareo ny antony mahatonga amin'ny tena zany fa tena misy an'izany ao dia engany eka amin'ny alalantsika tongany isy olona marobe hovonjena amen dia ny farany zay aloha nao anaty programme fa zay mbola ankoatran'izay tsy fantatra ny farany dia anao fitoriana filazantsara lehibe hitondra ny Jesosy ny anarany isika
ao atapy-tanàna Mazonga. Ny daty zay anaovantsika an'izany efa fantatra ao atapy-tanàna Mazonga. Ny fietombon'ny volana no anaovana any fotoan-dehibe io. Ary efa nandoavana avance ary ny toerana rehetra anaovana séminaire sy ny toerana anaovana an'ilay fitorina filazantsara amin'iny baorina anaovana azy raha sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny devan'ny banque centrale eo zany no anaovana an'ilay fotoan-dehibe fa vonona ho amin'izany isika. Amen na amen na ka anao vavaka isika mba tena zao fiangonana nitson'Andriamanitra antsika izao dia fiangonana tsy matoritory, fiangonana tena mifo ary vonona mandrakariva ho amin'ny asa amin'izay nafanany olona satria izany no antony havelomantsika. Misy tenin'ny baiboly zay tsy ho faty aho fa ho velona ilaza ny asanao Jehova ao. Amen. Ary ny falorako ny tenako dia hoe tompo omenao tombonandro avelomanao ary ataonao matanjaka sy mavitrika na firy-taona satria voninao andeha hiasa ho anao. Volabe mety lany amin'izany rehetrarehetra zany tena volabe na dia resaka frais hitondra ny groupe de louange, hitondra ny sonorisation, ny instrument sisa volabe no lany fa tsy jerena zany fa ny zava-dehibe dia hoe amonjy fanan'olona isika. Andohantsika hitsangana tompoko anao irandiny voalohany any isika misy mara ho an-tsamy hitaraina vity zay dia hivavaka ho an'ny talata volonondry ho an'ny afovoany andrefana analavora sitrapon'ny tompo dia maro voay ary Mazonga alefa azy andiny voalohany any misy maro ao an-tsa mitaraina. Mandeana unitumpu mandeana uaminiza tutuluiza mitsangana rieri mitsangana waisinumana. Doi hivavaka vetratsika rehetra azy samy manonona ny tanàna sy mponina rehetra ao talata volonondry isika. Manonona ny tanàna sy mponina rehetra amin'iny voany andrefana igny indrindra fa nalavory. Manonona ny tanàna sy mponina rehetra ao Marovoa isika ary manonona ny tanàna sy mponina rehetra ao Mazonga tapy-tanàna isika. Manava fifonana ho an'ny mponina rehetra amin'ireo tanàna ireo isika ary aveto isika no manafoana ny herina ozina sy ny herina fanaratsy izay ny domina tamin'ireo tanàna ireo. Matoky isika izy fanahy marobe mihitsy ho vonjeny ao amin'ireo toerana ireo. Izy fanahy marobe ho vonjeny amin'ireo toerana ireo. Sokafa ny vavanao, sokafa ny vavanao, sokafa ny vavantsika rehetra. Raha misy olona anankiroa na olona anankitelo mifanaiky ho Jesosy dia iainao any an-danitra izy.
toy izy mivavaka. Andao hiaraka anapaka ny osiny amin'ireo toeran'ireo isika. Hiaraka andreo kanefa ny ratsy zay ny dominina tao amin'ireo tanàn'ireo isika. Alefa, alefa. Dia mangena ataontsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Atolotray hoe ho tanànao Andriamanitra ny tanàna sy ny mponina rehetra ao amin'ireo tanàna ireo. Talatany volinondry, Analavory, Marivoay, Masonga, Tapitanàna. Misy fanany olona marobe tena vovonjy amin'ireo tanàna ireo. Satria efa maty ho anay zanak'olombelona teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Ary maniraka anay ianao hitory an Jesosy voaomby teo ambony hazo fijaliana amin'ireo toerana ireo. Fa izany no herin'Andriamanitra amonjenao ireo olona izay mino. Herin'Andriamanitra anasitrananao andreo olona voafatotra. Herin'Andriamanitra amonjenao ihany koa anasitrananao ireo izay marary. Misaotra Tompo. Omenanao ny tera sy ny hatsara ny voiny anahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Tiaka mahafantompo isika. Raisika am-pifantanana ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Randriany Avravelona Toverimamy tondra ny tenin'Andriamanitra antsika ny mpitarika fidiarana makatoerana. Izy no mpanompon'Andriamanitra pasteur atsika ao Antsohihy. Dia manana sampana marobe mandidina ny Antsohihy izy. Izy moa zany ny faralahanay, zay mahatonga ny anarany hoe Randrany Avravelona. Alleluia. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tratran'izao androandroan'izao ary mankasitraka ihany koa apôtre Randrany Avravelona Adolphe sy Mama Daniel izay namolavolanay eo amin'izao asa fanompoana izao. Andao hoe tiaka mafy ho anan'i Jesosy sika. Alleluia. Afaka mipetraka tsika tompoko. Mety izy ianao raha mba hitondra fankasitrahana manokana ho azy mivady ireo aho amin'ity androan'ity meloha ny hitondrako ny afatr'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe ary mankasitraka azy mivady ireo ny amin'ny fanekena sy ny fandavatenan'izy ireo nanao ny asa fitoriana ny filazantsara tany amin'ny faritra Sofia tao Antsohihy tamin'iny taona lasa farafaran'ny volana septambra iny. Tao anatin'ny amapolo taona maro dia teo amin'ny fiangonana roa tao Tapitanàna ary sampana 5 no voasokatray mivady tamin'io Antsohihy io. Saotra an'Andriamanitra kosa nefa ny ao ny amin'ny fatogavan'izy ireo tany izay niaraka tamin'ireo ekipa ary tena misaotra anareo fiangonana teto Androndra ihany koa ny vavaka ao anay sy ny amin'io fitoriana filazantsara io. Fa nanomboka tamin'ny volana Janoary dia nanokatra azy izahay ary saotra an'Andriamanitra ka hatramin'ny androany dia fiangonana 7 no voasokatra ny amporoa ny fiangonana teo Tapitanàna. Alleluia. Tena saotra an'Andriamanitra lehibe ary fanontaniana napetrako dia hoe raha ohatra zany tsy tany izy ireo
tsy tany ianareo dia mbola somary mafimafy ihany zany ny fitaomana fanan'olona tao amin'ny faritra Antsohi io. Fa tena nisy vokatra sy akony lehibe ny fagnidalovan'izy ireo tany ny croisade izay natao. Halleloja. Zao ny fomba fiteniko hoe tao anatin'ny amapolo taona dia 7 ny fiangonana voasokatro, fa izy mivady kosa sy ny ianareo izay tonga tany tao anatin'ny 4 andro dia nasokatra fiangonana 9 ianareo. Makasitraka apôtra, makasitraka amin'endy. Halleloja. Ary raisiko tena fahasoavana lehibe ho anay ny fisiny izy mivady ireo. Tahin'Andriamanitra nareo tompoko ary hoe mbola ho tahina mihoatra lavitra ny fitoriana filazantsara izay ho ataonareo. Raha mbola hanokatra varavarana manareo ho anay Sofia vonona izay hanokatra anazy raha ataonareo anaty calendrier mbola pare foana. Makasitraka tompoko. Andao hivavaka ho an'ny afatr'Andriamanitra avetrany isika. Ray masonao misaotra anao aho noho ny alehibe indrindra fonao mbola tratran'izao taona 2024 izao. Misaotra anao ihany koa ny amin'ity andro voalohany hitondrako ny afatrao indray eto amin'ity fiangonana androndrakely ity androany amin'izao taona 2024 izao. Misaotra anao any amin'ireo olona izay ny mitokantrano manaraka an'ity fampianaran'ity. Tononiko amin'ny anaran'i Jesosy niza mandria an'ity fampianaran'ity dia andray fahasoavana izy, andray fanafana izy, ary isy asa magaga tsy takatry ny saina ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, eo amin'ny tokantranony, eo amin'ny asa izay misy azy. Misaotra anao indrindra fanahy masina fa miaraka aminay ianao ary efa miasa ao anatin'ny fony tsiraray avy izay mandre ny teny ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako mivavaka. Amen. Mampahery anao aho izay manaraka n'izao fampianarana izao. Eny fa na dia ianao izay mbola ao anatin'ny fahazazana mety ao anatin'ny 10 taona kanefa afaka andre tsara n'ity fampianarana ity dia mba hifantoka fa inoko fa tena hiasa ao anatinareo, hiasa amin'izao fiangonana izao any Andriamanitra. Amen. Amen. Amin'ity androany ity aho dia andray loha hevitra anankiray isika dia ny hoe ny fahefan'ny tanana. Izay ny loha hevitra izay ho resako aminao androany. Ary rehefa vita izay fampianarana izay dia hivavaka ho antsika tsirairay avy. Io Andriamanitra izay tompontsika io raha lasa nabavy izay manatrika eto dia tena Andriamanitra magaga, Andriamanitra mahery. Ary izao rehetra izao dia tena natao hiakohaka sy hanaiky azy avokoa. Eny fa na dia ireo fahavalo ara dia nambara amin'ny Baiboly fa tena manaiky, tena miakohaka eo anatrehan'izany Andriamanitra izay tompontsika izany. Halleloja. Zao no ambara amin'ny Baiboly. Eksodosy 5:12, 9 sy ny 12 no vakiako aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eksodosy 5:12. Zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. 9, ny tananao ankavanana Jehova efa malaza amin'ny hery. Ny tananao ankavanana Jehova manorotoro ny fahavalo. Ny 12, na indritrao ny tananao ankavanana dia ny telona ireo ny tany. Io Andriamanitra izay ivavahantsika io zany dia mazava tsara ny ambara amin'ny Baiboly fa rehefa miasa izy dia tena miasa amin'ny alalan'ny tanany. Ary tena nanambara mazava tsara teo amin'ny 9 fa io tanakavanan'Andriamanitra io dia malaza amin'ny hery. Halleloja. Izany hoe na dia ny fahavalo ara dia tena mahafantatra tanteraka ny heriny izany atao hoe tanakavanan'Andriamanitra izany. Ny devoly dia tena mahay tanteraka ny heriny izany atao hoe tanan'Andriamanitra na tanakavanan'Andriamanitra izany. Ny devoly na ny fahavalo dia tena mahafantatra hoe tena manahoana io tanan'Andriamanitra io rehefa mietsika, io tanakavanan'Andriamanitra io rehefa miasa. Fa ambara amin'ny Baiboly hoe na dia ny fahavalo ara dia torotoro rehefa miasa sy mietsika izay tanakavanan'Andriamanitra izay. Amen.
hoy aminao androany ianao zay mandeha an'izao afatry zao ianareo izay manatrika anay eto amin'ity toeran'ity hiasa eo amin'ny fiainanao ane ny tanan'Andriamanitra hiasa eo amin'ny tokantranonao ane ny tanan'Andriamanitra ary tena hita fahoriana tanteraka mihitsy ny fahavalonao noho izany tanan'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao zany andao itiaka mafy an'Andriamanitra isika ny andininy 12 dia mazava tsara na intsitra ny tananao ankavanana dia nitelona ireo ny tandy zany hoe rehefa tena miasa zany ny tanan'Andriamanitra dia tsy misy afaka manohatra mihitsy na iza rehefa mihetsika eo amin'ny fiainanao ny tanan'Andriamanitra dia tsy misy afaka manohatra mihitsy ny fahavalo na iza ndao itiaka mafy ho an'Andriamanitra isika haleluya haleluya tena miasa amin'ny alalan'ny tanany Andriamanitra atao mbola maka ten'Andriamanitra ihany isika atao boky Salamo 4:7 sao voasoratra fa tsy ny sabany no nazahoan'ny tany ary tsy ny sandriny no namonjy azy fa ny tananao ankavanana sy ny sandrinao ary ny fahazavan'ny tavanao satria efa sitrakao izy nahita fity tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely nahita sitraka tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely dia nambara amin'ny Baiboly hoe narosin'Andriamanitra teo alohan'ny zanak'Israely ny tanany mba ninona andringanan'Andriamanitra ny fahavalony andringanan'Andriamanitra ireo firenena izay fahavalony zanak'Israely dia hoy voasoratra tsy nieriny zanak'Israely mihitsy na amin'ny fahaizan'ireo fiangonan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany no nazahoan'ny tany ozy izy tsy ny fitaovam-piadiana izay teny ampelantanany fa ny tanakavanan'Andriamanitra sy ny sandriny ary ny fahazavan'ny tavany haleluya zany hoe rehefa miasa eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray zany ny tanan'Andriamanitra rehefa miasa eo amin'ny tokantranon'ny olona anankiray ny tanakavanan'Andriamanitra dia tena fahagagana sy fandresena goavana tsy takatry ny saina no fandresena teo amin'ny fiainan'izany olona izany ho ataon'Andriamanitra amin'izao fiangonana zao ane izany ho ataon'Andriamanitra ho anao izay manaraka an'izao fandarana izao ane izany tao itiaka mafy be ho an'Andriamanitra isika haleluya haleluya zao nefa ny tena mahafinaritra tsy hoe Andriamanitra fotsiny no miasa amin'ny alalan'ny tanana fa ilay natiran'Andriamanitra mihitsiny dia napetrak'Andriamanitra teo atato amin'ny fiainantsika zanak'olombelona napetrak'Andriamanitra eo amintsika zanak'olombelona ohatra ny amin'izany zao ny Genesis 2:15 vao avy namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra Adama Andriamanitra dia tena niporofon'Andriamanitra hoe ary Jehovah Andriamanitra nitondra an-dralehilahy ka namponina azy tao amin'ny saheteny hiasa sy hitandrina azy hiasa inona moa ny hiasa any ny tanana ane ny asa any hitanao lay natiora ny asan'ny tanan'Andriamanitra lay fomba fiasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tanana rehefa namorona antsika Andriamanitra dia nisombony tamin'izany natioran'Andriamanitra zany napetrak'Andriamanitra ato anatiko sy ao anatintsika zanak'olombelona ndao itiaka mafy ho an'Andriamanitra Jeremia 1:7 sy ny 10 zao ny voasoratra Jeremia 1:7 sy ny 10 dia naninditra ny tanan'i Jehovah ka nanendry ny vavako Jeremia zany no mitantara eto dia naninditra ny tanan'i Jehovah ka nanendry ny vavako ary io Jehovah tamiko indro efa nataoko ambavanao ny teniko ary indro manendry anao zao andro an'io zao anapahefana ny fireneny sy ny fanjakana hanokotra sy anjera sy andrava sy androtana ary anorona sy amboly napetrak'Andriamanitra ao ambavany Jeremia ny teny fa Andriamanitra koa dia nanendry an Jeremia nanendry ny tanan'i Jeremia mba ho tanana isy fahefana tanana anana fahefana
anongotra sy anjera, andrava sy androtana ary anorona sy amboly. Izany fahefana teo amin'ny tanan Jeremia, napetraka Andriamanitra teo amin'ny tanan Jeremia, anongotra sy anjera, inona moa nongotana? Ny herin'ny fahavalo, anongotra ny fahefan'ny fahavalo, androtana ny fahefan'ny fahavalo. Dia hoy aho hoe ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny tananao ihany koa. Ary anorona sy amboly. Fahefana roa mihitsy ny napetraka Andriamanitra teo amin'ny tanany Jeremia. Fahefan'ny fandravan'ny fahavalo ary fahefan'ny fanorenana sy ny fahavokarana. Halleluja. Ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny tananao ny izany. Ho ataon'Andriamanitra amin'ny tananao ny izany. Ahita fahasahiranana tanteraka amin'ny fahavalonao no ny fahefan'Andriamanitra eo amin'ny tananao. Aroy amantsy anao. Raha karazana tanan'olona tsy natsangan-javatra ianao hatramin'izay, ity taona 2024 ity, dia taona efa nametran'Andriamanitra hafatra ara-paminaniana ao amin'ny mpanompony, fa taona ny fitombona, taona ny fitarana, dia hoy amantsy anao, atsangana zavatra marobe any ny tananao. Aroya, raha tsy navokatra ianao hatramin'izay, ity taona 2024 ity, dia tena hitanao fahavokarana eo amin'ny asan'ny tananao, eo amin'izay raisin'ny tananao rehetra. Halleluja. Amen na satsy amen. Andriamanitra rehefa miasa, dia niasa tamin'ny alalan'ny tanany. Dikan'izay ihany koa dia tokony ho fantatrao fa izasy anao izay noharian'Andriamanitra, rehefa te hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, te hitanao Andriamanitra, dia tena mampiasa ny tananao ihany koa io Andriamanitra io. Halleluja. Maro amin'ny olona tsy tonga saina hoe io tananao io ange dia tanana misy valeurany, tsy mitovitovy amin'ny tanan'olona rehetra. Io tananao io ane dia tanana misy fahefana. Aroya, ivoaka eto amin'ity toerana ity ianao androany arivo, tsy tony teo alotsony ny tananao, fa tanana misy fahefana. Zay raisin'ny tananao dia ety avokoa. Zay raisin'ny tananao dia anjary avy hatrany. Ndao hitiaka mafy ho an'Andriamanitra isika. Ary ny devoly dia tena nahafantatra tanteraka an'izay fomba fiasan'Andriamanitra izay hoe misy natoran'Andriamanitra tao amin'ilay Jehovahandriamanitra napetrany tao amin'ny zanak'olombelona, dia ilay fahefan'ny tanana dia tena niezaka mihitsy izy, tena nandravan'izay teo amin'ny Adama. Tena niezaka izy andravan'izay teo amin'ny Adama. Raha tsy nandray ilay pomany ny tanany Eva, ilay azo voararany ny tanany Eva, dia tsy rava teo amin'ny Adama sy Eva izay fahefan'ny tanana avy amin'Andriamanitra izay manangana izay. Fa tena nafantatra tanteraka Satana, ary dia nieza hanofy tany Eva, nieza hanoresena lahatra ihany koa Adama, mba hafoana ilay herin'ny fahefan'ny tanana avy amin'Andriamanitra teo amin'ny tanany Adama sy Eva, teo amin'ny tanany zanak'olombelona. Ary nanomboka teo dia rava izay fahefan'ny tanana izay. Fahefana n'Andriamanitra teo amin'ny tanany Adama, fahefan'Andriamanitra teo amin'ny zanak'olombelona. Fa isaorana ny Andriamanitra fa nanaiko nomboana teo ambonin'ny hazo fijaliana indray Jesosy 2000 taona lasa izay. Halleluja. Fa naninona tsy mifatorana teo ambonin'ny hazo fijaliana Jesosy. Azo atao fotsiny eny mamatotra azy tahaka an'ireo Jiolay. Azo atao fotsiny mamatotra azy dia mamono azy. Fa naninona tsy maintsy nomboana, maninona tsy maintsy mifatsiana ny tanany. Zavatra ray tokony ho fantatrao dia izao: nisy fifanakaloza pahefana lehibe, nisy fifanakalozana lehibe nataon'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana 2000 taona lasa izay. Efa mahazatra antsika dia hoe niotatsika dia noentiny teo ambonin'ny hazo fijaliana, fa ilay fahasoavana kosa dia nomeny ho antsika zanak'olombelona. Halleluja. Ny famonjena, ny fahamarinana dia nomeny antsika. Izy nanaiko togaoto, fa rehefa nino azy sika dia no hamarinina ilay fahamarinana tao amin'i Jesosy
no tonga famarinana tao anatintsika. Halleloia. Ary dia tahaka an'izay ihany koa no kapohana izy tena natao mihitsy hampamenatra azy, satria na dia mifitafiana raha tsisy teny aminy. Zay le tena fahoriana no entin' Jesosy, no enti ny fantrana teny ambony hazo fijaliana mba hampanankarenantsika ny fantrany. Halleloia. Fa ny tiako ampita aminao dia zao, no entin' Jesosy koa nefa zay, fa efa ny fandravana teo amin'ny tananao zay nomboany teny ambony hazo fijaliana, mba lay fahefa ny fananganana indray no napetrany eo amin'ny fiainanao ho an'izay rehetra mino. Lay fahefa ny fahavokarany, lay fahefa ny fananganana indray no napetrany eo amin'ny fiainanao. Halleloia. Amen. Amen. Zay no natoka an' Jesosy melohan'ny akarany ho any an-danitra, dia zao ny zavatra napetrany. Napitany tamin'ny mpianatra ary mbola nomeny ny mpianatra. Dia hoy hoe tsy ny mpianatra ihany, fa isika izay mino azy amin'izao fotoana izao. Marka 4:40 dia ny 7:7. Zao voasoratra. Ary izao famantarana izao nanaraka izay mino, amoaka demonia amin'ny anarako izy. Hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. 9:20. Andray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy, dia tsy hampaninina azy zany. Ametra tanana ho amin'ny marary izy, dia ho sitrana ireny. Andao itiaka mafy an'Andriamanitra. Halleloia. Raha lasy anabavy azonao tsara ve izay ambarany tenin'Andriamanitra. Rehefa tonga mino ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy isika, rehefa tonga nino ny asa-panavotana nataon'i Jesosy isika, dia nanomboka naverin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika indray lay famantarany fahefan'ny tanana. Halleloia. Dia hoy izy ny 9:20, izao famantarana izao na narak' izay mino, ametra tanana ho an'ny marary izy, dia ho sitrana ireny. Tanana mahagaga anie ny tananao hoe? Tena tsy mino an'izany ve ianao? Tena milamina ianao manomboka androany. Tanana mahagaga ny tananao. Tanana misy fahefana ny tananao. Tanana misy hery ny tananao. Eritrereto hoe ny olona mandany vola any amin'ny dokotera, any amin'ny hôpitaly, vao mety mandray fanasitranana, ary na ny dokotera dia tena nianatra vao mety afaka manome fanasitranana ny olona anankiray. Fa ny anao kosa lay hery fahefan'ny tanan'Andriamanitra izay nataony eo amin'ny tananao, dia izay ametrahanao tanana dia sitrana avokoa. Tsy nanavaka amin'ny Baiboly fa na inona karazana aretina, dia ozy izy zao famantarana izao nanaraka izay mino, ametra tanana marary izy, dia ho sitrana ireny. Halleloia. Amen. Ametra tanana ny marary. Zany hoe tokony ho fantatrao zany fa misy fahefan'ny fanasitranana ny tananao. Teneno ny akaikinao, tena misy fahefan'ny fanasitranana ny tananao. Halleloia. Ary zay mihitsy natonga Jesosy nanaiko faty teny ambony hazo fijaliana, nanaiko nomboana no nanaiko fatsiana ny tanany anankiroa. Mba ninona iverena zay fahefan'ny fanasitranana zay indray hoe ny amin'ny olona zay mino azy sy manaraka azy. Fa ity tena mahafinaritra. Ary izao famantarana izao nanaraka izay mino, amoaka demonia amin'ny anaraka izy, iteny amin'izay iteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. 9:20. Andray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty ary izy, dia tsy hampaninina azy zany. Andray menarana. Fantatrao ve hoe amin'ny fomba ahoana moa ny fandraisana menarana zany? Tena sarotra anie zany e. Ho raisinao amin'ny rambony ve, sa ho raisinao amin'ny vavany, sa ho raisinao amin'ny lohany? Fa izany teny Jesosy zany dia midika mazava tsara hoe rehefa eo amin'ny tananao ilay fahefan'ny fanasitranana, eo an-tananao ilay fahefan'Andriamanitra, dia tena afaka hifetateraka amin'ny fahavalonao ianao. Amen. Tsy ny fahavalonao tsony ny feanao, fa ianao mihitsy no afaka manao izay tiany atao amin'ireo fahavalonao ireo. Halleloia. Voasoratra
na dia sotro zava-mahafaty ary izy dia tsy hampaninina azy zany fa inona manainga ny kopy hiditra any am-bavanao hoe tsy ny ranony hoe mibaikona hoe avy anao miditra atao am-bavako hoe fantananao ny manainga azy apiditra any am-bavanao fa dikany dia hoe na inona hery ny fahavalo na inona fahefanana na fahavalo dia lehibe noho ny fahefanan'izy ireny ny fahefana eo an-tananao. Halleloia! Afaka ife azy, afaka tena anagetsa azy sy anao izay tia atao aminazy isika. Ndao hitehaka mafy ho an'Andriamanitra. Amen. Halleloia! Fanontaniana petrako aminao zany amin'ity androany ity dia hoe fahefana manao ahoana marina ny fahefana eo an-tananao. Fahefana manao ahoana marina fahefana eo an-tananao. Maro amin'ny olona manko no tsy tonga saina hoe tena maro amin'ny olona no azo lazaina hoe very hevitra hoe fa maninona ary zay rehetra toko ohatrany tsy mety, zay raisin'ny tanako ohatrany ravo, zay zavatra raisin'ny tanako mandamoka. Ohatra ny amin'ity zao fijoroana vavolombelona tsotra zay resako aminao ary zay natonga na nitondra ny fampianarana sy mivavaka ho an'ireo rahalahy tao amin'ny fiangonana misy any. Misy rahalahy zay tena mafana fo ao am-pony ny fikarakarana an'ireto zava-maneno reto tamin'izany fotoan'izay, tamin'izay fotoan'andro izay. Fa itily nefa ny zavatra nahagaga, zay zavatra raisin'ny tanan'ilay rahalahy dia simba avokoa. Mamelona groupe izy, tapaka ny tady. Velo batery indray izy, tsy sasatra manamboatra bagety, ary na dia batery vao vidiko tena atao hoe mba tsara hydraolika ihany, hainao zany. Mafy fa tena fotoana fohy dia goka. Alô rahalahy tsy mivelo batery intsony ho aho. Dia ohatrany nalahelo azy indray atao anatin'ny fotoana io dia ahoana ry Andriamanitra. Dia tena sao dia ho faty ny fanompony. Alô indray rahalahy tendry gitara, dia nandray gitara basy izy. Korda tokony tsy ho tapaka ilay farany ngeza indrindra mba be anatanan'olona ahoana reny anapaka ny korda lehibe indrindra ny ety amin'ny voalohany iny, fa dia fotoana foana nandraisana azy tapaka. Teo any tonga saina misy hafahafa mihitsy ny tanan'io rahalahy io. Dia niasa izy, rehefa niasa indray izy nitondra taksi, fotoana ray volana tao afara nitondra ny taksi, nadonany indray ilay tomobile. Simba matetika ny an-dalana eny ilay tomobile. Dia teo any no tena namangin'Andriamanitra hoe tena misy zavatra hafahafa mihitsy zany ny tanan'io rahalahy io, satria zay raisin'ny tanany dia ohatrany tsy mety, zay raisin'ny tanany dia ohatrany rava. Dia nampanantso azy tamin'io fotoana io, avy rahalahy ty ho aho, dia ndao za hivavaka ho anao. Tsy nametraka ny tanako tamin'ny lohany fa zao ndao za hivavaka ho anao, taty ny tananao. Fa tena hivavaka ho tananao fa misy hafahafa mihitsiny. Dia nametrako tanana ny tanany, no tapahako ny ozony, lay fahefana mandrava tao amin'io tanana io, lay fahefana manapotika, ka zay zavatra raisin'ny tanany dia ohatrany tsy mety, dia nivavahako, tapahako ny ozony, roako ny fanaratsy. Dia nanomboka atsofoko rano, ary tena nosorako diloilo mihitsy ara tao anatin'izay fotoan'izay. Sotra n'Andriamanitra lehibe, fa fotoana fotao farany iny hatramin'izao dia tsikatro tsisy zavatra potika tsony ny raisin'ny tanany. Tonga tanana normal. Ary lasa manana anton'asa tsara io rahalahy io. Chauffeur taxi ny asany, tena miasa ara-dalàna, tsy hoe accident, tsy simba tsony ny tomobile. Maro amin'ny olona neny tsy tonga saina hoe tahakatahaka zany ny fiainany zay zavatra raisin'ny tanany dia ohatrany potika. Mety asa tsotra no ataony ao an-trano. Ny olona rehetra manasa vilia, mandray lasety ao an-trano, manasa kapila, tsisy vaky, tsisy potika. Fa izy ray volana ny asany 520 ny kapila vaky, 520 ny vilia vaky. Drandray dia tesitra mihitsy ny olona mampiasa azy. Pastera tena tsy haiko mihitsy hoe maninona ny tsy tian'ny olona. Tsy hoe ianao tsy tian'ny olona, fa eo amin'ilay tananao
dia misy fahefana hafahafa izay manapotitra izay mandrava. Indray andro nisy naka chauffeur anankiray aho dia nagaga hoe eto io fiara io fa indraindray tsy araka fa isaky ny raisy le rahalahy le tomobile tonga avany dada misy zavatra simba kely ohatra eniko misy zavatra kely dia tonga dia miteny anjanako dana tonga dia amboary zany fa tsy tiako mijanona eo. Dia le zanako lahy efa niteny papa allo tsy ampitondrana olona tsona fa allo apetra eo fotsiny rehefa tsy hitondra ianao. Dia miziriziry ihany allo indray rahalahy ty ataovy indray fa potika le izy misy zavatra simba. Dia tena tsikatro hoe rehefa misy fahefan'ny fandravana zay nge ny tananao hoe dia izay zavatra raisy ny tananao dia tsy mety tonga potitra. Ary zay mahatonga ny olona hoe tsy tafapetraka eo amin'ny asa maharitra. Mety chauffeur ny asanao, mety tsy fantatra hoe inona ny asanao, tsy tafapetraka satria misy fahefana mandrava ilay tanana, misy fahefana manapotika eo amin'ilay tanana, ka na dia ny asan'ny tananao ara dia tsy mety. Zay zavatra raisin'ny tananao samy tsy mety avokoa. Indray andro dia andeha hiresaka aminao nisy olona mampiditra dossier amin'ny fanjakana reny izy asa. Dia teny izy pasteur ozy izy tena zay dossier ampidiriko ohatrany tsy mety, ohatrany tsy mety, ohatrany tsy mivaly mihitsiny, dia monjy ataoko ohatrany tsy mivaly fa misy asa hidirako ty pasteur ozy izy fa raha mba mety dia angatahako ianao mba hivavaka ametra tanana an'ity dosiako ty. Tonga dia azoko atsaina tsy hoe ilay olona ny tsy mahay miasa na tsy tiany société fa haiko hoe soratanany asan'ny tanana ilay dossier. Raha zany zany hoa dia tena mety misy fahefany mandrava mihitsiny, ka dia raisin'ny olona fotsiny demandy, raisin'ny olona fotsiny dossier dia ataony dossier mipetraka any ambadika any tsisy mpijery. Dia nalaiko ilay dossier dia mivavahako, tapahako ny oziny, foanako, nanomboka nitsofoko rano, saotra an'Andriamanitra. Fotoana fotao farany iny nisaotra izy sady nitondra fanaoti-psaolmy, misaotra an'Andriamanitra pasteur fa voaray ny asa soamantsara, ndao hitehaka mafy an'Andriamanitra. Inona ny antony resako an'izany? Maro amin'ny olona no tsy tonga saina eny fa na dia mpianatra azy. Tena tsy haiko mihitsy pasteur fa tamin'ny examen izay natao iny anie dia so hoe nianatra fa rehefa tany amin'le fanaovana examen dia tsy fantatro fa zavatra hafa nysoratako tao. Tsy le nianarako fa zavatra hafa. Tany an-trano tena nahay, tany an-trano tena azoko tsara, fa rehefa tonga teo ampanaovana examen dia zavatra hafa. Ilay ny tena tokony ho izy dia nataoko tao ampirio fa hafa indray no nisoratako. Tsy tonga saina hoe misy fanahy, fahefana sy fahombiazana eo amin'ny tanany, ka dia izay zavatra taony dia ohatrany tsy mety mandamoka. Raha tahakatahaka an'izany ny fiainanao androany, na any amin'ny tokantranonao any na eto amin'ity toeran'ity, hanafaka anao Andriamanitra, hanafaka anao Andriamanitra. Amen, halleluja. Dia izao ny zavatra nitranga toizako aminao ny tantaran'ilay olona nangatakasa teo. Tafiditra ny asa ihany izy dia mivavahana, tafiditra ny asa ihany. Voaray satria vavahako ilay dossier. Fa rehefa tao anatin'ny orinasa indray izy dia tsy tiany mpampiasa satria ohatrany tsy mety indray izay zavatra raisin'ny tanana, ohatrany tsy tena nahafa-po ilay orinasa. Dia nanantona izy dia zay hoe raha zany tena ao amin'ny tananao mihitsy fa andao hivavaka ho an'ny tananao. Dia rehefa androana ilay fanaratsy tao amin'ilay tanana, notsofina rano, tena
navototra ny tempopasoavana atao anatin'io tanana io dia sotra ny tompo Andriamanitra ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa tsy manana olana amin'ny asa tsony zany rahalahy zany. Halleloja, halleloja. Rahalahy sy anabavy, tena ny devoly dia tena nafantatra hoe tena afaka isy fahefana ny tanan'ny olona, ary dia nangalariny tao amin'ny Adama izay ilay tanana feno fahefan'ny fananganana, feno fahefan'ny fanasitranana, feno fahefan'ny fahavokarana dia nangalariny dia napetrany any aminazy, nampiasainy. Dia zany any amin'ny mahatonga an'ireny atao hoe mpanompon'ny satana reny ka manao zavatra tanana foana no ampiasainy e. Raha piditra anjary nitsy amin'ny olona anankiray izao, ny olona anankiray fa nga izy miresaka, fa nga izy miteny, tanany fotsiny no mikasoka. Ianao ve fa nahita olona nitaingena amin'ny mpamosavy, na hoe nahita olona nalemy tantaran'olo hoe tena tonga dia nandohalika teo anatreny, tsy miresaka angizy reny e. Ny tanany fotsiny no ampiasainy hikasohany an'ilay olona, dia misy zavatra mampalemy an'ilay olona ao anatin'izay zavatra izay. Tanao, nangalariny devoly izay fahefana teo amin'ny tanantsika zanak'olombelona izay. Dia indro fanosoloany faharavana, fampitehany, araka ny teneniko teo hoe nosoloany zavatra tsy mety. Dia zareo indray no nampiasa azy. Kanefany izay indrindra natogavan'i Jesosy amerina izay fahefan'ny fananganana, fahefan'ny fanasitranana, fahefan'ny fahombiazana sy ny fahavokarana izay eo amin'ny tananao. Amen. Andao hitehaka mafy an'Andriamanitra. Halleloja. Eno eny ny Deutéronomia eny izay vakitsika foana toko 7:20. Deutéronomia toko 7:20. Ho voan'i Jehovah anao ny lanitra trano fitehirizan-tsoa, andatsahany ranonorana amin'ny tananao amin'ny fotoanany sy tahiny ny asan'ny tananao rehetra. Halleloja. Hitahiny inona ozy izy? Ny asan'ny tananao. Raha tsy tahin'Andriamanitra zany ny tananao dia tsy voataly asa ataonao. Raha tsy misy fitahin'Andriamanitra ny tananao dia tsy ambinina le asa izay ataonao amin'iny. Raha tsy misy fahasoavana ny tananao, tsisy herin'Andriamanitra fahefan'ny fananganana ny tananao, dia tiako mampahafantatra anao fa tsy ety izay zavatra ataon'ny raisy ny tananao io. Fa rehefa tahin'Andriamanitra kosa ny tananao dia izay asa ataon'ny tananao rehetra, izay no mparan'ny Baiboly, izay asa ataon'ny tananao rehetra dia voata sy mety avokoa. Amen. Halleloja. Tsy asa ny tananao rehetra, tsy nanavaka mihitsy. Eno kely ange ny 9:30 sy ny 7:30 fanohatra an'io rehefa misy ozina ny tanan'ny olona. 7:30 sy ny 7:30. Hifovady anao fa olo-kafa no andry aminy. Hanao trano ianao fa tsy toetrao. Ny tananao ne manao an'izany e. Hanao trano ianao fa tsy toetrao. Hanao tambolopika ianao fa tsy hinana ny vokatra. Tena noporofony tenin'Andriamanitra, noporofony Baiboly mazava tsara fa rehefa tsisy fitahin'Andriamanitra zany ny tanan'ny olona dia mazava ho azy fa ozina ne zany ny eo amin'ny tanany e. Dia izay rehetra ataony tsy mety. Miasa ihany izy hanao trano fa tsy miaina amin'ilay trano izay nataony. Amboly ihany izy fa tsy hoaniny ilay asan'ny tanany, tsy hoaniny ilay famboleny. Olo-kafa no hihinana ny vokatra. Rahalahy sy anabavy, te hitany fiainanao Andriamanitra. Amen. Ary te amerina ilay fahefana eo amin'izay tananao izay indray izy. Amen. Mba izay rehetra ho ataonao dia ho mety avokoa. Halleloja. Halleloja. Izay rehetra raisy ny tananao dia mety avokoa. Ho ny boky ny Mpitsara. Dia Mpitsara toko 7:1. Dia horenao izay lazain'ny olona, ary rehefa afaka izany dia ampaherezina ny tananao, hidinanao any mitoby. Dia ampaherezina ny tananao. Izany hoe
tena nametraka mihitsy zany ny baiboly fa raha tsy matanjaka ny tanan'ny olona anankiray ahoana le hoe matanjaka tena misy hery misy fahefana dia tsy afaka ny tena ndresy ny fahavalonao ianao zay nge mahatonga antsika indraindray tena mamototra tenim-pahasoavana mamototra tenim-pahasoavana eo amin'ny tokantranontsika eo amin'ny fiainantsika dia maro amin'ny kristianina nohatrany hoe fa maninona ary ny tsy mety tanteraka fa miteny foana ihany raha lasana bavy tena afaka notanteraka ny tenim-pahasoavana sy afototry ny vavanao halleloia fa ny olana dia ty mifanohatra amin'ilay tenim-pahasoavana aloka ny vavanao lay fahefana eo amin'ny tananao ny vavanao mamototra tenim-pahasoavana eo amin'ny fiainanao fa ny fahefana eo amin'ny tananao kosa dia fahefana manao ona tena fahefana manangana mifanaraka amin'ilay tenim-pahasoavana izay afototry ny vavanao fe sa fahefan'ny fanapotehana sa fahefan'ny mandrava sa fahefan'ny manapotika izay manohatra tanteraka an'izay tenim-pahasoavana aloka ny vavanao zay indrindra ny mahatonga anao hoe mifamatotra mifanaraka ireo zavatra anankiroa tsy afaka fotsiny ianao iteny tenim-pahasoavana eo fiainanao zay ny natonga n'Andriamanitra hoe nanendry ny vavan'i Jeremia nametraka n'ilay tena anana tenim-pahasoavana Jeremia ivoaka ny vavany fa nanendry ihany koa Andriamanitra ny tanan'i Jeremia halleloia andrava ny fahavalony androdana ny fahavalony ary amboly sy anangana ihany koa amen ndao hitehaka ho an'Andriamanitra halleloia zay ny natonga amin'ny baiboly bokin'ny Hebreo toko 12 tena ny teny mazava tsara eo amin'ny 12 tsy tokony hiraviravy tanana ianao tokony ahery foana ny tananao ary tia ny mahafinaritra rehefa avy ny teny an'ilay marika toko 12 Jesosy zao famantaran'izao nanaraka izay mino ametra taninao amin'ny marary izy tompo Jesosy tetỳ tany nivavaka ho amin'ny marary nametra taninao amin'ny marary fa rehefa niakatra ho any an-danitra Jesosy dia naseho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo apôstôly fa ny tanan'ireo apôstôly nanaovan'Andriamanitra famantarana sy fahagagana maro halleloia ny tanana raha lasana bavy tanana manao ahoana ny tananao ankehitriny fahefana manao ahoana ny fahefana eo amin'ny tananao ankehitriny tena lay fahefana manangana ve sa lay fahefana mandrava tsy mbola tarakory ianao raha mandre an'ity afatra ity mbola misy vahaolana ao anao mbola afaka hivavaka ao anao zay mila afaka ino ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy ianao fa efa nomboana teny ambony asa fijaliana ny tanan'i Jesosy mba hifindran'ilay fahefan'ny fananganana ao amin'i Jesosy ho fananganana ao aminao indray halleloia fahefan'ny fahavokarana atao amin'ny tanan'i Jesosy ho fahavokarana ao aminao indray dikan'izay dia zao ny tokony ataonao mila mino ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy ianao faharoa mila mino ny vavaka sy ao atao anao ianao amin'ity androany ity amen halleloia tena mila mino ny vavaka sy ao atao anao ianao amin'ity androany ity Andriamanitra ny raha lasana bavy tena manana tanjona goavana be mihitsiny ny amin'ny fiainanao hoe manana tanjona goavana lehibe ny amin'ny fiainako sy ny amin'ny fiainanao Andriamanitra mba ninona ahafahan'Andriamanitra mampiseho ny heriny eto amin'izao tontolo izao ty fa misy izy amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny fahefan'ny tananao zao nambaran'ny baiboly ange Salamy 5:7 andininy 4 ary mitaingena androsoa matsara amin'ny voninahitra ao no ny teny marina ny fahalemem-panahy amin'ny mpamarinana ary ampianatra anao zava-matsiravina ny tananao ankavanana halleloia ampianatra anao dikan'izay rehefa miverinao amin'ilay fahefan'ny fananganana ao amin'ny fitahin'Andriamanitra ny tananao dia isy zavatra marobe izay tsy hainao ho ampianarin'ny tananao anao halleloia isy zavatra marobe izay tsy takatry ny sainao ho ampianarinao sy ho vita ny tananao ho anao ndao hitehaka mafy an'Andriamanitra isika Salamy 5:7
ary aoka ho aminay ny fahasoavan'ny tompo Andriamanitray ary ampitoero aminay ny asany tananay ny asany tananay ampitoero izy rehefa tsy voatany ny tananao tsisy fitahian'Andriamanitra ny tananao dia ireo karazana fahavokarana eo amin'ny asanao tsy tafatoetra zay le voasoratra ao amin'ny Deutéronomie 28 30 sy 33 teo tsy tafatoetra fa mba hatokanao avokatra tena ho amin'ny fahombiazana dia ho ny voasoratra tena ampaherezo ny tananao aoka tena hivavaka ianao tahaka n'ity vavaka natao ty mba tena hitoetra eo amin'ny tananao ny fitahin'Andriamanitra amen tena isy fahefana manangana isy fahefan'ny fanasitranana isy fahefan'ny fitahin'Andriamanitra mihitsy ny tananao amen amen mino aho fa raha tena mino an'izany afatra zany ianao ary matoky an'izany ianao dia hoy aho hoe tena ho hafa mihitsy ny fiainanao ho hafa mihitsy zay zavatra ho raisin'ny tananao maro amin'ny olona ny tsy tonga saina dia zao ny fiteniny tena ty volo ty rangah tena lolo izy milazanao fa lolo ny vola volana iny taratasy afaka alainao iny dia ampidirinao anaty poketranao fa iny tsy lolo zany zay mampiseho hoe tena vetivety kely dia tsy hita zay ny fomba fahazahoany azy fa ny tena marina dia hoe lay tanany mihitsiny dia misy fandaniana misy fandravana ka zay vola raisiny dia tsy hafany manangan-javatra na dia tahiry roa alina ary dia tsy voatahiry ao amin'ny tokantrano mandra-patoga amin'ny faran'ny volana na mandra-patoga amin'ny fandraisan'ny volany manaraka indray fa dia misy amin'izy ireny dia ny hoe miditra androany eny an-dalana dia efa rava eny an-dalana dia efa landy ary ny tena mampalahelo ary dia ny hoe ny couleur mangamanga rehetra dia rava fa zay ambany mena ihany zany miditra any amin'ilay tokantrano zay ambany mena ihany no miditra ao anaty poketra mila tonga saina ianao hoe manahoana le fahefan'ny tananao misy anie karazan'olona le karazana vehivavy zay vola eny tanany angamba tsy vehivavy ihany fa na lehilahy koa ary sy vao mandray vola izy niany hoe toa ray tongotro fa tsy tafiditra ao an-trano iny raha tsy efa lany rehefa lany vao tonga saina ndry inona daholo moa ny vidianako azy rehetra teo lokomena poketra tsisy maharatsy an'izany fa ny zavatra mipetraka dia hoe tsy mahatsangana mihitsy amin'ilay vola ho azonao ianao tsy mahatsangan-javatra amin'ilay vola eo am-pelantananao ianao dia tiako mampafatotra anao fa tsy volany ny olana tsy volany no misy devoly tsy volany lolo fa le fahefan'ny tananao mihitsy no misy fandravana no misy fampitehana no misy tsy fahombiazana fa hoy iova tanteraka ny tananao ankehitriny amen asandrato tananao teneny Jesosy tsy maintsy miofo ty tanako ty tsy maintsy mahatsangan-javatra ny tanako ho mety zay rehetra ataoko ho sitrana ny marary tanana feny fahasoavana ny tanako tanana feny fitahina ny tanako ho tahina ny asan'ny tanako rehetra ndao hitehaka mafy an'Andriamanitra isika alleluia amen amen salamo amaranako azy ty vavaka ho anao fa 4:7 andininy voalohany isaorana ane Jehova vato lampoko zay mampianatra ny tanako maninona ozy izy mampianatra ny tanako raha lasana bavy rehefa hiasa amin'ny tananao Andriamanitra ainy mampianatra an'io alleluia alleluia miresaka aminareo ankizy aza ataoko sendrasendra aza atao tahaka ny sarisary hoe tena ratsy soratra be mihitsy fa maninona raha mibilabila be ty soratra ty
zay nyendriky ny fiandohana satria mbola zaza ianao aza atao zavatra ohatrany hoe mandalindalo fotsiny hoe tena fovidianana kilalao androany vidiana le tomobile guidé reny misy télécommande reny misy guidé reny azafady raha pitso dia efa potika raha fakapitso dia efa rava misy dikan'izany zay ny fisehony amin'ny fahazazana fa arakaraky ny tombonao dia mahay mivoatra ihany zay endrika faravana eo amin'ny tananao zay fiseho amin'ny faravana eo amin'ny tananao zay maninona ny ankizy sasany hividianan-javatra anaovan-javatra maharitra iny mitoetra eo iny fa ny anao nely le zaza anankiray kitapo fidiana androany potika androany feno karazana kitapo 7 voatapotra ny taona ray dia mipetraka fotsiny le ray tena tsy haiko mihitsy zay mahazo azy fa tena voakitikitika ivoaka ny trano moa le ray aman-dreny dia efa mametraka tsy mahazo mikitikitika afenina trano télécommande ny téléredy satria raha izy rery ny ao an-trano dia misy zavatra efa potika ao amin'le trano efa miova daholo ny zavatra ao amin'le trano dia na le trano ohatrandray efa tsy apetraka amin'ny plasy ny firotsofa aisakisaka ny latabatra tablety reny efa isaky ny mizoro-trano tsy amin'ny plasiny daholo raha lasina bavy aoko ho toga saina ianao ray aman-dreny hoe fahefana manao ahoana lay fahefana eny amin'ny tanina ny zanakao ka zay zavatra raisiny dia tsy mety zay zavatra taony dia tsy mety ary na dia mianatra ary izy dia ohatra ny sahirana mafy mihitsy ianao mampianatra azy ary mametraka ahoana reny fomba ampianarako azy dia ohatra ny tsy haiko mihitsiny alefa manao dika soratra manao sorakaliana zay tsy haiko na misy an'izany amin'izao na tsisy fa dia reraka ianao ny ala fotsiny satria misy fanahy fahefana mamatotra mihitsy lay tanan'le olona fanahy na fahefana manageja mihitsy ny tanany mba hatoga amin'ny fiainany tsy hoety hatoga an'izay rehetra ataony tsy anjary hatoga an'izay ny fiainany tena ho latsaka ao anaty fakiviny ka dia arakaraky ny tombon'ny taonany eny ny velarana izay tsy fahombiazana eo amin'ilay zaza na eo amin'ilay olona anankiray izay ary na dia mipiray tapoary indraindray dia miady mihitsiny ny zavatra aza kitikitiana dia miteny ny ray aman-dreny fa maninona moa tsy avela raha vavinao ane io hoe ka zay raisiny tonga dia akanjo anaovany androany ve mama vao anaovany dia tonga dia tataka dia raikitra ny adiny ka zandrinao dia iza indray zany dia mipetraka ho takan'izay fotsiny dia tenenina lay zandrina le soko tenenina le zandry foana moa matetika mitranga tenenina le zandry fa maninona rehefa mba maka zavatra olona dia mba karakarao ka zany mitandrina fa tapoka be ny sotrotrakolotry tary dia tsy haiko dia voasito ny tanako fotsiny le izy dia potika dia tataka tsotsorona tahaka an'izay zay ny fahazahony azy kanefa ny tena fototra dia hoe eo amin'ilay tanany mihitsiny misy hery ratsy tsy tamaso satria tsy hitan'ny tananao zahana tsy hitan'ny masonao jereny misy hery ratsy tsy tamaso zay mandrava zavatra rehetra ho raisin'ny tanany mandrava ny zavatra rehetra sy ho ataony any ka na dia mampiasa vola ary izy rehefa lehibe dia tena karazan'olona tsy mety mahazo tombom-barotra mihitsiny didira ny faty antoka lalandava dia efa tsy haintsozy atao ny olona mampiasa mety izy mampiasa tsy mety fa inona sotra misy fahefana mandrava eo amin'ilay tanan'le olona teny fampieritreretana farany ary dia hivavaka ho anao ahy melohany natogavanao teto ambonin'ny tany
tanan'iza tanana manao ahoana fa efa ny tanana manao ahoana nandray anao voalohany misy akony zany eo amin'ny fiainanao mety tsy fantatrao tsony efa 30 taona ianao zao 40 taona tsy hainao tsony hoe iza leny nampiteraka amin'ny mamanao tao hoe fa ty afara dia misy akony satria le tanana zay nandray anao ohatra ary ny olona taloha dia tena manana an'izany mihitsy hoe tsy manantona ireny papivelona reny rasazy fa any amin'le renjaza zay olona misy hery misy fanaratsy misy hery ratsy eo amin'ny fiainany mety misy hery mifahafatesana eo amin'ny fiainany dia fataro hoe dia takatakany ahoana re zany ny olona tanan'olona nandray anao voalohany rehefa ty afara vao tonga saina ianao fa maninona ary n'izay rehetra nataoko maninona ary ny fiainako oatra ny afafa fataro fa tsy mipampanao ho anjanako zao dia tsy za mihitsy ny nandray azy voalohany fa mipampiteraka mpampivelona dia ny azoko natao dia mivavaka tena mifona Andriamanitra mifona aminao ny amin'ny olona zay ampiteraka amin'ny vadiko raha olona vao hiteraka zao ianao na hoe hiditra amin'ny fanambadiana hiditra amin'ny tokantrano hiteraka dia hoy aho hoe aoka tsy ho falifaly fotsiny ianao hoe na rasazy ihany nampiteraka anay fa ino nampiteraka anay hatramin'izay fa tena mangataka aminao hoe tombavaka tena mivavah mafy satria tsy maintsy le mpampiteraka ny mandray an'ilay zaza voalohany misy dikany misy akony dia hoy aho hoe ingany ane ka tanana zay misy fahefana manangana misy fahefana mavokatra no mandray le zanakao fa tsy sanatria fahefana mpamono na misy fahefana fahafatesana eo amin'izay tanan'olona mandray zanakao zay raha efa tsy fantatrao tsony satria efa 30 taona 50 taona ianao atao fara dia hoy aho hoe tena mifinao ianao tompo manao ahoana mamindra fo amiko fa ny olona zay nandray voalohany tsy haiko mety misy akony eo amiko zany fa androany araroty fotoana fana hivavaka ho anao anafoana n'izay hery fahefan'ny tanana ny kasika anao sy eo aminao zay aleloia ary tena vavaha mihitsy ianao androany Jesosy eo aoka tena isy fahasoavana manangana isy fahefan'ny fananganana isy fahefan'ny fahavokarana tena ho amin'ny tanako ny fitahinao ary ampitoerinao eo amen fa mino aho fa ho ataon'Andriamanitra ho aminao zany baiboly anie dia nilaza antsoy ato hovaliko ianao hoe matateraky ny fanirian'ny fony zay matahotra azy Andriamanitra amen ka raha zay mifanirianao zay ny etaetanao hivavaka ho anao mino sy matoky fa ho afa mihitsy ny herin'ny tananao manomboka androany amen tena isy fananganana vaovao eo amin'ny tananao aleloia aleloia tahaka an'ireo olona zay nijoroky vavolombelona maro be tena maro ny olona hitako tamin'izany teo amin'ny fiangonana zay nandreky etako teo amin'ny olona zay nandalo teo ny lohako fa rehefa resy lay fahefan'ny fandravana no tsofina rano ny tanany natolotra n'Andriamanitra ny tanany no tahian'Andriamanitra ny asan'ny tanany rehetra nambin'Andriamanitra hatrany amin'ny fidiram-bolany nambin'Andriamanitra hatrany amin'ny asany nambin'Andriamanitra hatrany amin'ny fianarany aleloia ny tompo anay hitanao tompo anay hiasa eo amin'ny fiainanao ndao tsika hitsangana amin'ity androany ity mety any amin'ny tokantrano ianao mahandray an'izany fampianarana tsotra zany ndao hivavaka tsika tena tiako ianao hivavaka hoe Andriamanitra ô mamindra fo amiko idrindrandrindra ny tananao nampiasanao tamin'ny fiainana tsy tsara loatra fiainana tsy manjary dia tena angatao mihitsy ny famindrapon'Andriamanitra Andriamanitra ô mamindra fo amin'reto tanako reto mamindra fo tena mamindra fo amiko ianao ary rehefa vita zay dia ndao tena hivavaka tsika tena roaso mihitsy mifanaratsy zay mety mamatotra ny tananao mety ataoko hoe tahaka ny misy savin'olona tsatoka
zay mihitsy moa amin'ny tanana ny nametrahan'izy ireny an'izany eny amin'ny tananao mba hatoka an'izay zavatra raisy ny tananao rehetra tsy ety ampitsatoka amin'ny fiainanao ampitsatoka ny volanao dia amin'ity androany ity tenina teneny mihitsy hoe tsy maintsy miongotra zany tsy maintsy miala zany ary tsy maintsy miala eo amin'ny tanako zay fahefany zay ary rehefa vita zany dia manomboka tsofo rano ny tananao ivavaka ho anao anampy anao manomboka tsofo rano ny tananao mba ho tanana manangan-javatra tanana misy fahefany fananganana tanana misy fahefany fahavokarana ka zay zavatra raisinao dia tena anjary tsy ho le karazan'olona ataonao ohatrany mampimety tsy ho karazan'olona isolo telefônina isaky ny ray volana ianao misy karazan'olona ne misolo telefônina isaky ny ray volana fa maninona ny olona anankiray maharitra roa taona maharitra amataonany fa ny azy isam-bolana tena vaky izy tia koa voadona tetsy ny natokany fa maninona ny olona ny tsy voadony maninona ny olona ny tsy vaky fa maninona ny ianao vo herinandro ny soloana cache écran tena vita tsara tsy ampy herinandro efa misy drasy tsy tonga saina ianao fa tiako hitondra fieritreretana hoe tanana manao ahoana re ny tananao fahefana manao ahoana re ny fahefany tananao ndao hivavaka tsika ianareo ane tokantrano dia tiako hivavaka na hitsangana mihitsy raha sandrato ny tananao manao fa fifonana eo anatrehan'Andriamanitra ianao ny amin'izay fahefana nisy teo amin'ny tananao zay ny amin'izay tsy fahombiazana ny amin'ny tsy fahafantaranao ny amin'ny tsy fahatakaranao mihitsy hatramin'izay fa ho ny baiboly Andriamanitra mamindra fonony amin'ny andro tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetra hibebaka amindra fo aminao Andriamanitra androany matona ampandrenesan'Andriamanitra an'izany ianao te hiasy eo amin'ny fiainanao izy te hitany asan'ny tananao rehetra izy te hitany fidiram-bolanao amin'ny alalan'ny tananao Andriamanitra te hitany tokantranonao amin'ny alalan'ny tananao Andriamanitra te hitany fianaranao amin'ny alalan'ny tananao Andriamanitra tiako ianao tena hivavaka tiako ianao tena anao fifonana raha tsapanao hoe tena tanana hafahafa no tsapanao hoe tena nandray anao tamin'ny ianao fony voateraka araka ny lovatsofina renao dia tena angatao mihitsy ny famindrapon'Andriamanitra angatao famindrapon'Andriamanitra ho aminao tena angatao famindrapon'Andriamanitra hidina aminao mba amin'ity androandroany ity dia ho foana leo karazana herin'ny tanana teraka tsy fahombiazana rehetra teo amin'ny tananao ho foana zany mivavaha ho anao any an-trano any tena mivavaha aza raisinao mandehandeha ho azy fotsiny le hoe tsy fantatro fa tena ohatrany savilaina zany foana ny tanako ohatrany volo foana ny tanako misy tikany inona lay hery mifeny tananao fahefana manao ahoana lay fahefana mife ny tananao raha eo mifona aminao aho na iza ny olona manaraka an'izao afatra androany ariva izao mangataka famindraponao aho aminy mangataka famindraponao amin'izy ireny ary na inona ny tsy fahadiovan'ny tanan'izy ireo fon'izy ireo tsentilisa fon'izy ireo tsy nanana anao mamindrafo aminy ianao Andriamanitra mamindrafo aminy ianao ankehitriny fa efa nino an' Jesosy izy ireo efa nandray an' Jesosy izy ireo efa nino ny asa-pamojena vita an' Jesosy ho azy izy ireo ary Jesosy Kristy ihany koa dia efa nofatsihan'ny tanana teny ambony hazo fijaliana mba hisiny fanasitranana eo amin'ny tanan'ny zanak'Andriamanitra rehetra hisiny fanafana eo amin'ny tanan'ny olona mino an' Jesosy Kristy rehetra mamindrafo amin'ny Andriamanitra noho ny amin'ny tsy fahalalana fa maro taminay no efa nampiasa ny tananay tany amin'ny fiainana ratsy rehetra nampiasa ny tananay tamin'ny falotona nampietsika ny tananay tamin'ireo fiainana ratsy rehetra noho ny tsy fahalalanay androany Andriamanitra mamindrafo androany Andriamanitra mamindrafo amin'ny fiangonana aokandray fanafana ny tany any androany aokandray fanafana fa aminao ny tany any androany
tena mamela ianao Andriamanitra. Aoka ny rano Jesosy Kristy zanakao zay nalatsakao 2 taona lasay. Tena isiako ny eo amin'ny tanany tsiraray avy. Ikoriana eo amin'ny tanany tsiraray avy. Itondra fanasitranana ho azy. Itondra fanafana ho azy. Ka na inona mety endrika famatorana. Na inona mety endrika fandravana. Teo amin'ny tanan'izany fiangonan'izany. Teo amin'ny tanan'izy ireo. Manomboka an'io Andriamanitra. Aka ho tsapany. Aka ho reny. Lay herin'Andriamanitra lehibe. Lay herin'ny rano Jesosy Kristy. Itondra fanafana eo amin'ny tanan'izy ireo. Itondra fanasitranana eo amin'ny tanan'izy ireo. Mamidrafo dia mamidrafo ianao. Mamela heloka ianao noho ny amin'ny tsy fahalalanay. Mamidrafo ianao Jesosy io. Efa maty ho anay ianao ary velona monjy anay. Aoka ho tsapanay ny famonjenao. Aoka ny tananao irosy eo lohan'ny tananay androany. Aoka ny tananao irosy eo lohan'ny tananay amin'ity androany ity. Andrava ny fahavalo. Andrikana ny fahavalo zay mety minamatotra ny tananay. Aoka laherin'ny tananao akavanana. Tena hiasy eo amin'ny tananay Andriamanitra. Tena hetsika eo amin'ny tananay tsiraray avy. Tena hetsika eo amin'ny tananay tsiraray avy. Aoka ny olona rehetra tonga eto amin'ity toerana ity. Atsapan'izany herin'ny tanakavanan'Andriamanitra zany. Aoka ny olona rehetra any amin'ny tokantrano zay manaraka izao fandarana izao. Atsapan'izany herin'ny tanakavanan'Andriamanitra izany. Ahafahany mandresy ny fahavalony. Manasitrana azy. Tena miasa ianao. Miasa ianao. Miasa ianao. Miasa ianao. Miasa ianao. Miasa ianao. Aoka ny ranao Jesosy hiasa eo amin'ny tsiraray avy androany. Misaotra anao Andriamanitra. Misaotra noho ny famindraponao. Misaotra noho ny famindraponao. Andio dia hiasa ianao. Andio dia hanafaka ianao. Andio dia hanasitrana ianao. Misaotra anao. Tiako raha kombonao ny tananao anankiroa dia asandrato-ambony. Tiako raha kombonao ny tananao anankiroa. Hivavaka ho anao amin'ny mampanopin'Andriamanitra. Aondreo ny lohanao. Akopizo ny masonao. Aza misaina ny tsy fahombiazana nisy teo aloha ianao. Fa afaka izy tantaram-piainana vaovao isoratra tantaram-piainanao. Satria tany ny tananao Andriamanitra. Dia ho tahiny ny asa rehetra izay ataony ny tananao. Ho tahiny ny fianarana rehetra izay ataony ny tananao. Ho tahiny ny demande rehetra izay ho soratanao izay ho karakarainy ny tananao. Aondreo ny lohanao. Minofa eto ny herin'Andriamanitra. Ho anao any tokantrano raha mbola manaraka an'izao fotoana izao. Tiako ataonao ihany koa izany. Ampifandraiso ny tananao. Hikasika anao ny herin'Andriamanitra androany. Hikasika ny tananao anankiroa izay mikambana iny ny herin'Andriamanitra androany. Ho anao any aoriana any. Anomboka izay atsapa izay herin'Andriamanitra izay. Anomboka tsapa izay fanafana izay ianao. Aza matahotra izay zavatra mety rehinao sy fatsapanao eo amin'io tananao anankiroa io ianao. Fa amin'ity androany hariva ity, raiso ny fanafana eo amin'izany tananao izany. Raiso ny fanasitranana eo amin'io tananao io. Raha misy karazana fanaratsy mety namatotra ny tananao, mety atsotsika amin'ilay teny malagasy hoe tsatoka nataon'ny olona eo amin'ny tananao, ka natonga ny tananao tena tsy ndetsotsony izay rehetra nataony. Mino, anio misy fanafana ho aminao. Izy fanafana ho tokany amin'ny tananao any. Izy fanafana. Ny tanako misandratra. Ny tanako misandratra. Dia hikasika anao. Hikasika ny tananao izy. Mamototra izany herin'Andriamanitra izany aho. Ho toka iny amin'ny tananao eny. Mamototra izany herin'ny fanafana izany aho. Hoeny amin'ny tananao eny. Miokotra ny tsatoka rehetra ao amin'ny tananao. Ny savin'olona. Ny tsatoka rehetra izay nitondra tsy fahombiazana teo amin'io tananao io. Niteraka faravana. Nanapotika zavatra. Nandrava efa. Miokota amin'ny anaran'i Jesosy.
asandratro ny tanako androany, asandratro ny tanako androany, ary isiako ny any aminao zady, isiako ny any amin'ny tananao zady. Raiso ny fanafahana, may Satana, na inona famatorana eo amin'io tananao io, na inona tsy fahavokarana, na inona fandravana, na inona aretina eo amin'io tananao io, anio aho manambara amin'izany, may izy amin'ny anaran'i Jesosy. Levon'ny afo, levon'ny afo. Jehova dia afo mandevina, ary ny teny aloka ny vavako dia afo mandevina. Ny tanako dia misy afo mandevina ny rehetra na ny fahavalo. May tanteraka izany ankehitriny, misy fanafahana eny amin'ny tananao, misy fanafahana eny amin'ny tananao. Ry Satana, afotsoro ny tanan'ireo olona reo amin'ny anaran'i Jesosy. Afotsoro ny tananao, miala amin'ny tanan'ireo olona reo. Ry ozona, anio manokotra anao, ny ozo ny fandravana, ny ozo ny fampitehana, ny ozona mandraraka, ny ozo ny tsy fahavokarana, miala eny amin'ny tanan'ireo olona rehetra reo amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanafahana, raiso ny fanafahana. May ianao Satana, may ny heroetinao, may fahefanana ananao. Levony zany, levony zany, levony zany. Ary nizanizany tokantrano any mandeha ankehitriny, manaraka zao fantara zao, iserin'Andriamanitra hikasika any amin'ny tananao, amin'ny anara-maherin'i Jesosy, amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Raiso fanafahana. Asandrato amin'ny tananao. Ivavaka mototra tem-pahasoavanao amin'ny tananao androany, ary minofa mpanompon'Andriamanitra, izy anamarina an'izany eo fiainanao. Asandrato ny tananao. Raha azo atao dia atambary foana izy anankiroa. Misaotra ny amin'ny ranao Jesosy, izay tononiko andrakotra ny tanan'ireto olona reto. Ka na inona ny iraky ny fahavalo, na inona paikadin'ny Satana, dia tononiko tsy hanana fahefana eo amin'ny tanan'ireo olona reo intsony manomboka androany. Ny rano Jesosy Kristy no mandrakotra azy. Ny rano Jesosy Kristy no mandrakotra ny tanany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mamototra teny ho amin'ny tananao aho. Amin'ny anaran'i Jesosy, tanana mahavokatra ny tananao. Misy fanasitranana eo amin'ny tananao. Na inona zavatra tsy nety, raiso ny tananao, amin'ny anaran'i Jesosy, mety zany manomboka androany. Mety zany manomboka androany. Tononiko ny fitahin'Andriamanitra eo amin'ny tananao. Ka ny asan'ny tananao rehetra dia mety mahavokatra voatavoko. Amin'ny anaran'i Jesosy, tanana mahatsangan-javatra ny tanan'ireto olona reto. Aoka ny fananganana hitoetra eo amin'ny tanany. Aoka fahasoavana manangana hitoetra eo amin'ny tanan'ireto olona reto. Ka na inona vision amin'ity taona 2024 ity, amin'ny anaran'i Jesosy, ho tanteraka zany, ho tanteraka zany, satria tahina ny tanany. Lay fahasoavana manangana, lay fahasoavana manangana dia ho voatahiry eo amin'ny tanany reto fiangonana reto, amin'ny anaran'i Jesosy. Dao hisaotra an'Andriamanitra tsika. Raha eo misaotra anao aho, ny amin'izay afatra tsotra no entiko teto izay androany. Misaotra anao ny amin'ny fanasitranana, misaotra anao ny amin'ny fahefana manangana, fahefana mahavokatra nataonao amin'ny tanany tsirairay avy. Makasitraka indrindra Tompo, makasitraka indrindra
satria andeha reto olona reto dia ahita vokatry ny asan'ny tanana izy manomboko izao. Hiala eto amin'ity toeranyity ireo olona reo dia tena ahita vokatra ny asan'ny tanany, ahita vokatra eo amin'ny asan'ny tanany izy amin'ny anaran'i Jesosy. Maro fiangonana ijoro vavolombelona ny amin'izay fanafahana teo amin'ny herin'ny tanany izay. Misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiaka mafy an'Andriamanitra antsika tompoko, mahasoa toerantsika rehetra. Alleluia. Ho fanamafisantsika izany dia ndao hiaretsangana iantsika ao anatin'ity hira ity ambarantsika confirmentsika izay teny izay fa efa ny lanitra nomeny anao. Amen. Ampiasaony tananao feno fahefana hiderana ny tompo. Izy miasa tsisy asakana fahefansilie dia manaiky iray mahery mandresy toriboro mahery. Izy miasa tsisy atohitra, izy miasa tsisy asakana fahefansilie dia manaiky iray mahery mandresy toriboro mahery. Vai fanlatsa no beny anao vai fanlatsa no beny anao azava-taotra fa izombanao azava-taotra fa izombanao vai fanlatsa no beny anao vai fanlatsa no beny anao azava-taotra fa izombanao azava-taotra fa izombanao Jesus you me so leva tutuga hey ampaire zocha azamata ucha nazarana sisa baka bisatana you Jesus you me so leva tutuga azoka vai fala chano bena nawe vai fala chano bena nawe azamata chapa izubanawa azamata chapa vai falanche vai falancha no mena nawe vai falancha no mena nawe azamata chapa izubanawa azamata chapa ekarefika wananda zanya favarreja di andusha Direkta ulu treta nana fanfiana no de visvagagan Hanitsaka menaran Madusha kusatan Neretu majiga na saikamun Naguna lamba vatsitaman S5 Direkta ulu treta nana fanfiana no de visvagagan Hanitsaka menaran